izay ny amin'iny vaovao iny fanidina ifotony ijery ireo olana mahazo ny mponina eny ambanivohitra ny sekretera-panjakana miadidi ny gendarmerie pirenena teny amin'ny tsenanomboana Ambatonapôka ny tena ny androany nandritra izany no nanomezany baiko ireo gendarme mba hidina ifanakalo hevitra mivantana amin'ny fokon'olona mba ampanjakana indrindra ny fandriam-pahalemana. Nidina nijery fotony ny tsenanompo tany Ambatonapôka imerse tosika ny sekretera-panjakana misana ny gendarmerie ny general Girara Randriamavalosoa androany ny resaka fandriam-pahalemana madidina ny resaka omby sy ny fivarotana omby no tena nojereny ity manam-boninahitra ity akaiky nandritra izany fitsidinany fotsiny izany na ny babaiko entitra ireo gendarme ny tenany ny amin'ny tokony tandrona matrakariva ny andraikitra izay nakinina amin'izy ireo dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany miantso ny fokon'olona koa izy tsy salasala ny mevavao ara-potoana ireo mpitandro ny filaminana mba ahafahana manetsika aingany ireo zandary hiaro azy ireo. Ny resaka omby fantatratsika fa tena fototro ny tsy fandriam-pahalemana goavana be eto Madagasikara. Fananana very ny olona maty voadaroka. Zay zany ny dinantsika eto io. Ijery mikasika an'izay heno ny feo ny manam-pahefana zay miandraikitra nyity faritra tia, miandraikitra nyity tsena tia, heno ny feon'ny zandary, inona ny hetaheta ny zandary, inona ny hetahitan'ilay fokon'olona ary hampitandrana ny zandary izay mba ny fifehezako izay tsy dia manao asa tokony ho izy araka ny voalazako teo izay zandary dia hiaro ny olona sy ny fananana ka raha ohatra misy mifanohitra amin'izay kosa zany ny andany ary amin'ilay mpanao ratsy ny zandary dia fa izy zany no manesitra ny tenany. Faharoa dia fiantsoana ny tsirairay hiara-hisalahy amin'ny fampandriam-pahalemana ny tany sy ny fanjakana. Ezaka ataon'ity manam-boninahitra ity ny hidiny fotony mba hifampitafa amin'ireo vahoaka ijereny izay fomba entina metrahana aingana ny fandriam-pahalemana baiko izay nomeny ihany koa ireo antanatohatra amin'ny fibaikona ny gendarmerie rehetra ny mba hidinana eny anivon'ny vahoaka. Tsy hijanona ny amin'ny teny Ambatonapôka ny fijidiana ataon'ny sekretera-panjakana misana ny gendarmerie pirenena fa ireo toerana rehetra somary ahitana olana amin'ny fandriam-pahalemana dia hotsidihany ihany koa raha ny fanazavana no entiny androany.